dia miarabantsika tompolasy tompoko vavy tonga eto amin'ny fotoana ny vaovao ny faritra ty takariva ity ary dia manasanao rehetra anjo izany hatramin'ny farany. Nanolotra titre cadastral misy 327 tany amin'ny district ny Maritsara tamin'ny farany herinandro teo ny ministre ny fanajarinan'ny tany Hajo Andriananarivelo. Jean de Dieu Zafindrakoto TVM Sofia. Fanolorana ireo titre cadastral na ny karatany izay miisa 327 ho an'ireo tantsaha avy amin'ireo commune efatra ato amin'ny district ny Maritsara dia ny commune Tsaratanàna, Antanandava, Antsoha ary ny commune urbaine ny Maritsara. Io zany no isan'ny antondian'ny ministre ny fanajarinan'ny tany sy ny fanapariam-pahefana Andriamatoa Hajo Andriananarivelo taty amin'ny faritra Sofia miaraka tamin'ireo délégation ny tarihany. Ny zava-misy manko dia noraisin'ny fanjakana antanana ny vesatra rehetra izay tokony alohan'ny tantsaha amin'ny fakana ny karatany ka natao zao etsika zao mahozaka ny volan'ny tantsaha mba ho mariky ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fantetrahana izany dia tamin'ny alalan'ny fandoavana lela vola iray alina ariary monja isaky ny karatany. Metsaka izaka ny reto karatany titre ireto ho an'ny faritra district ny Maritsara. Ny tianao mba amin'izany dia tsotra miezaka ny fitondrana mba hametraka rafitra vaovao somary fitantanana vaovao ho an'ity Madagasikara ity fa misy manadrentsika menakavy fa hitady fampandrosoana na dia ao anatin'ny tetezamity ity ary na ara-tongavantsika eny amin'ny repoblika faefatra ary mbola voadingana iray fotsiny io anehoantsika n'izao tontolo izao fa vahoaka manamay izy aza isika malagasy. Ireo rehetra izay mifandimby nandray ny fitenenana teto dia samy velom-pisaorana fitondrana tetezamita tarina Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina noho izao fanomezana lehibe azon'ireo tantsaha izao. Ny irarina dia ny mbola itoizana izao etsika fanomezana karatany izay ataon'ny ministera ny fanajarinan'ny tany sy ny fanapariam-pahefana zao manairana ireo distrika fito ato anatin'ny faritra Sofia. Vaovao avy eto amin'ny faritra Analamanga nanao atrikasa ho amin'ny fampandrosoana tamin'ity herinandro ity ny Institut supérieur de travail social izay nongonatoka amin'ny vondrona Europianina. Vaovao tanteraka ny namana logistera sy lantrobe mananjara. Manana ny asa mety ho sahaza azy avokoa ny olona tsirairay anenivon'ny fiarahamonina ary tsy tokony hanambaniana nizaniza amin'izay asa ainy na eo amin'ny fikarakarana tokantrano na eo amin'ny famafana trano manasa lamba. Ny fanitarana ireo asa madinika ivondronan'ny sokajin'olona ho tonga asa goavana no isian'ny fampandrosoana maharitra. Tafiditra indrindra amin'ny fampianarana eto amin'ny ivitoerana ambony momban'ny asa sosialy moa izany ary misy ny fanentanana ataon'ireo mpianatra ananany tsirairay fidiram-bola. Institut supérieur en travail social nanay dia zay zany mahita hoe le développement humain zany ilaina dia raha miresaka développement zany dia ny social aloha no tokony développena voalohany zay vao afaka hivoatra dia ao anatin'izay nefa misy anjara brika tokony horaisin'ny société civile zay resahana anatin'ny développement durable satria société civile zany dia sehatra anankiray ahafahan'ny vahoaka ifampiserasera amin'ny tompona ndraiky mpanjakana zany satria raha raisina zany ny tompona ndraiky mpanjakana ty amin'ny vahoaka ty izy moa zany ampifandray anazy ireo dia nizay misy ny société civile amin'izao fotoana izao tsika ao anatin'ny fampandrosoana zany dia le fampandrosoana resahana raha miresaka fampandrosoana araka ny resahana teo zany dia le vahoaka misy no resahana zany le économie le vahoaka le social ary raha miresaka social zany dia ao anatin'ny olona dia samy manana ny fahaiza-manao manana amin'ny arena zany atao hoe capacité. Fampivoarana ny lafiny sosialy, fiarovana ny tontolo iainana ary fahombiazana eo amin'ny lafiny toe-karena ireo no ikaroana paikady amin'ny fampandrosoana maharitra. Eo amin'izay lafiny fampandrosoana izay ihany dia ny Kiambo amin'ny fanatsarana ny faharimpenan'ny tantsaha ao aminy ny ben'ny tanàna ny commune maromaro ao amin'ny district ny Mahanoro. Izy ireo moa dia nahazo fanoanana avy amin'ny Kera. Waratsika ny vaovao miaraka amin'ny Dominique Andriamanantena ny TVM Mahanoro. Fotoanandoro ahafahana mandrindra lampifehezana iraisana hampiharina amin'ny alalana fametrahana tsena miriny eny anivon'ny komina ho fanatsarana ka ahafahana mame ny tontolo ny fanakalozana ara-barotra. Ny andrasana aminy moa zany dia ny andrasana hitondrany anjara biritina na amin'ny fampandrosoana ny
Lalam-pirenakafe zany satria fantastika fa somary natorokory lalam-piera iny izay sanampahalaza tokoa ty faritra ty zany. Tombotsoa azo hoe zany ny vahoaka mivezivezy mandeha any lavitra. Dalàna zany ny torona satria hita fa agnisan'ny mampitombo ny kitapom-bolan'ny commune dia ny tamberim-bidy. Anampy ireo tatsaha sy ireo mpanangom-bokatra ao anatin'izay resaka varotra izay mba afaka hifanakalo vokatra mivantana zany izy ireo. Tapaka nandritra ity atrikasa ity fa hisy volavolan-dalàna iarahana manao izay aroso any amin'ny faritra rehefa lany avy eo dia ampiarina ho lalàna. Marobe ny ankizy madinika no niendanja vokatry ny tsy fanampitsakafo taorianan'ireny rivodoza Uber nandalo tany amin'ny faritra loatra mangoro reny. Nanoloan'izany indrindra ary dia nietsika ary zareo nivon'ny ONN any amin'ny faritra iny ka dia nizara koba aina ho an'ireo ankizy ireo. Vaovao irahantsika amin'ny Raingo Rakotomaro sy Nora Vatosoa. Zaza arivo amina commune fito ato anatin'ny district Anambatondrazaka no nomen'ny ONN koba aina isaky ny toerana izay hanomezana sakafo sahan'ny sekalinina. Roapolo andro no aretan'izany ka tamin'ny fahafolon'ny volana May teo no niantombohan'ity fanomezan-tsakafo ity. Nisy ary ny fijerena ifotony ny tombanezaka izay tato amin'ny fokotan'ny manokana commune Tsangasanga no nanatanterahany avy eo amin'ny foliben'ny ONN avy ety Ambatondrazaka izany. Naomby ny ezaka ny tombolanja ireo zaza ary misy amin'izy ireo mihitsy tao anatin'izay 10 andro izay no efa nahazo atsasakilao mahery. Afa-pahasahiranana ihany koa ny ray aman-dreny. Ny kobaina zany dia ny fiantraikan'ny fianana kobaina dia rehefa jerevana zany ny karin'ny zaza dia misy fitombona kely. Ka rehefa mitombo ny lanjan'ny zaza dia midika zay fa manatona fahasalamana ny zaza. Ka rehefa salama ny zaza dia mahazo tombo ny ray aman-dreny satria ny antony afaka miasa ara-dalàna zany ray aman-dreny amin'izay fotoana. Ankoatran'ny kidy voky dia nanatombo ara-pahasalamana ihany koa ireto ankizy. Vain'ny voamparitra ty takariva ity randena solo Elia hevitra izay tale resaparitra ny safivijikanina any amin'ny faritry Sava moa izay fantatsika rehetra fa anisan'ny toerana manan-karena amin'ireo tahirin zavaboary izay amin'izao fotoana izao moa mampalahelo fa dia voroba izany tahiry zavaboary izay ny lalan'ny fandravana amin'ireo bois de rose any amin'ny faritra iny. Mirabanao tompoko. Miarabanao Andriamatoa Bertrand sady miarabanao mpijiry ihany koa. Vao andro itsika zay nakalaza ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana dia mitodika avy hatrany amin'ireo aty amin'ny faritra Sava hoe aiza ho aiza moa zany ny fiarovana an'ireny ala ireny, fiarovana amin'ny bois de rose ireny. Izy moa zany raha miresaka amin'ny bois de rose tsika zany tsy efa misaraka zany ny bois de rose sy ny toerana hipetrahana zany hoe ny ala sy ny zavaboary rehetrarehetra ao anatiny. Ka ny zava-misy zany amin'ny ankapobeny dia zao ohatrany hoe tsy mitovy zany fomba fijerin'ny olona tsirairay manomboka avy any amin'ny fotony ka hatraty ambony mikasika an'io fomba fiarovana io. Zany hoe zany misy ny fomba fijery ara-ekonomika fotsiny, misy ny fomba fijery ara-tontolo iainana fotsiny, ary misy ny fomba fijery ara-poto-pivelomana fotsiny amin'izao. Zany hoe arakaraky ny sehatra misy an'ilay olona zany. Ka izy io raha ny tena tokony ho izy zany hatramin'izay zany samy mandrivotra ny heviny tsirairay. Ka ny ataoko hoe ny tokony hatao ny vahaolana zany manoloana ny fomba fijery tsy mitovy io dia ny fifanantonana. Zany hoe ny mpitrandraka tokony hifanatona amin'ny fanjakana, ny fanjakana zay tompony ny lalàna sy tompony ataoko hoe amin'ny fomba ofisialy an'le arim-pirenena tokony hifanatona amin'ny olona mipetraka ary afovoany. Zany hoe ny acteur rehetrarehetra zany tokony hifanatona ary miaraka mandray karazana hoe résolution iarahana. Fa raha sanatin'izany ka hoe manindraindra lalàna fotsiny ny ary, ny ato manindraindra fahantrana, ny ary manindraindra vola. Zany hoe zavatra izay tokony ho azo aravina nefa dia lasa eto foana tsika mianakavy